Almeravantsika rehetra amin'anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray amin'ity andron'ny Media ary manona fidanan'ny Tompo amintsika. Amen. Amen. Mitoera amin'ny fiadanana ianao. Amen. Antsika ifampiarana ny afatra ny Tompo indray ary ny teny izay ifampiarantsika dia atao ambokin'ny Timoty faharoa ny andininy atoko faharoa ary ny andininy fahatelo hatramin'ny fadimy. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahatelo hatramin'ny fadimy. Toy izany vaky ny teny amin'anaran'i Jesosy Tompo. Mena miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsarany Kristy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny ranara izao fiainana izao, mba faly izay efa mifidy azy miaramila. Ary misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy azo satroana sady voninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Amen. Io ka toko fahasivy ary andiny fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fa sy ny fahaefatra amby roapolo. Ary Jesosy. Ary koa Jesosy tamin'ny izy rehetra raha misy tahanarakahy izy andany tenany dia hitorany azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery zany. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia izy no amonjy izany. Amen. Ny Timoty faharoa toko faharoa no nataontsika voalohany satria io no misy ny vedikevitra izay fampizarantsika, fa ny ioka kosa dia manambara ny zavatra izay somary pitsopitsony kokoa ao anatin'ilay fanambarana. Ozy izy ny apôstôly Paoly raha niresaka tamin'ny Timoty izay mpianany izay zanany raha fomba filazany azy hoe mera miaritra ny mafiamiko ianao tahaka miaramila tsarany Kristy. Tsy tahaka miaramila tsarany Paoly na ny fiangonana fa any Kristy. Ao anatina vanim-potoana raha lasianam-bavy izay andraisan'ny olona ny famonjena mizara anankiroa ny fiainany zanak'Andriamanitra. Raha amin'ny ankapobeny fotsiny ihany aloha zany dia efa misy ny fizarana anankiroa izy. Dia anankiray fiainany tsy misy an'i Kristy dia ny anankiray fiainana misy an'i Kristy. Dia izy Paoly ambokany Galatiana toko fahatelo sy toko fahaefatra izy manambara an'izay hoe na dia ny zanaka ozy izy dia tahaka ny andevo ihany na dia tompony zavatra rehetra azy izy mandrapatonga ny fe-potoana voatendry ny raiky. Vanim-potoana kapany voalohany indrindra anatin'ny fiainantsika izay samy miainantsika rehetra hoe sy samy nananantsika izany tantara zany dia vanim-potoana izay miainantsika tahaka ny andevo. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe zanaka izy fa tahaka ny andevo. Zany hoe amin'ny vanim-potoana anankiray tsy manana ny fahalalana ao amin'Andriamanitra, mbola tsy nisokafana, mbola tsy nateraka indray ilay olona, dia zanaka izy fa tahaka ny andevo. Ny fahateraham-baovao zavatra complexe. Fa tsy amin'iny fotoana izay resantsika filazantsara iny tsika ny tena hoe nateraka indray, ny tena hoe efa zanaka tsika tahaka ilay zanaka adala, zanaka izy tao an-tranoray fa lasy izy. Dia rehefa tafody izy dia iny ny endriky ny fahateraham-baovao tafaverina ao amin'ny ray indray. Zay zany vanim-potoana anankiroa aloha anatin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona. Za zao nanana ny fiainako tsy tao amin'ny Kristy ary nanana ny fiainako zay lazay ny tenin'Andriamanitra hoe fehitrandro voatendry ny ray. Tsy zany nanapa-kevitra ny amin'io. Ny za manomboka androany ianao an'izao. Fa ny ray no manendro hoe eto ny fehitrandro. Ny ray no nanendro hoe eto ny fotoana izay nambarako amin'ny Petera. Ny tsy ambarantelo fa io olona izay arahany io. Io natao hoe zanak'Andriamanitra velona, io no manana ny teny fiainana. Tsy Petera nanapa-kevitra an'izay fa ny ray no mifananana ny fe-potoanany izay no tendry iny. Tanteraka zany. Zay ny tapany ao anatin'ilay izy. Misy vanim-potoana olombelona tsy tahaka ny olombelona rehetra sika.
dia misy vanim-potoana ao amin'ny Kristy tsika. Fa ity vanim-potoana ao amin'ny Kristy atsika ity ihany koa dia mbola mizara anankiroa indray. Misy ny vanim-potoana izay mahazanaka tsotra fotsiny ihany. Rehefa tafody ilay zanakadala dia zao tantara mila azonao ao anatin'ilay izy. Rehefa tafody ilay zanakadala tsy tonga dia hoe tafody ela raiso ny borosy, raiso ny serpierre, kosehany trano, ataovy ny raharaha, ataovy zao, ataovy zao. Fa inona ny zavatra izay nitranga aloha tao anatin'ilay izy. Tafody ilay zanaka dia hozy izy ilay ray tamin'ny mpanompo. Ity ilay zanako izay efa very fa hita indray matika vela indray. Vonoa ny ombona fa inantsika aloha. Isakafotsika aloha, ifalitsika aloha, anao fetytsika aloha. Fa tsy mbola fotoana ny zavatra hafa izao. Amin'ny vanim-potoana izay ao anatin'ny fiarahantsika amin'ny Kristy dia misy vanim-potoana anankiray izay tsy misy afa-tsy isitrahantsika. Ataontsika amin'ny teny frantsay hiprofitentsika ny ao amin'Andriamanitra. Amin'iny dia mirarakompana ny vavolombelona. Mivaly olona nahazo vady ao zany sasany. Nahazo zanaka ozy ny hafa. Nahazo asa azy izy. Nandray. Mahazo. Fa misy vanim-potoana faharoa ao anatin'ilay tontolo fanompoana an'Andriamanitra amin'izay. Mozadiny ilay resantsika teo hoe ny anankiray tapany voalohany efa mizara anankiroa. Tapany faharoa tokoa mizara anankiroa. Fa io zanak'Andriamanitra izay nantsona io, izay tsy iza fa ny olona rehetra izay nateraka indray ao amin'ny Kristy, dia tsy natsona fotsiny isitraka an'izay ao amin'ny Kristy sy faliny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay omeny Kristy. Tsara be ny manana fatakarana sy ny manana ny fahalalana sy ny manana ny finoany. Hoe zaho ao Jesosy mandova famelan-keloko, faly afa voavelany eloko. Zay le profiteny azonao. Faly afa voavelany eloko, faly afa voasoratra ny an-danitra ny anarako, faly afa ohatran'izao, faly afa mitompona nanganahy, faly afa tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany aho, faly afa velona ao anatiko Jesosy, faly afa ohatran'izao sy faly afa ohatran'izao. Fa zavatra anankiray ihany izay ao anatin'ny fiainantsika miaraka amin'ny Kristy. Bebe ny olona taraiky ao anatin'izay zavatra izay tapany ray voalohany izay fotsiny ihany. Le karazana olona misitraka fotsiny ihany, le karazana olona mihinana fotsiny ihany. Ianao na mananjanaka ary na manan-karena be tahaka ny inona ary ianao. Tsy misy olona manan-karena zany ka velany zany ny profity fotsiny ny fiaina ao anatin'ny tokantrano. Misy olona anankiray zay hitako kely tamina ina moa ny anarany izy, série télévision reny le izy. Dia ozy izy le boakely izay tsy fantatro hoe 9 taona, 7 taona, tsy haiko nangataka $50 tamin'ny dadany angamba izy. Mety sambany $50 ozy izy. Dia ozy izy le dada za tsy hanome. Dia ozy izy le boakely, fa manino ianao tsy hanome anahy? Zany mamila voly, zany mamanana besoin, tsika nge manan-karena. Dia ozy izy le dada nilaza, tsy tsika manan-karena fa zaho manan-karena. Ialalo zao mbola tsy manan'inona satria izay vanim-potoana ao anatin'ilay fiainana. Ao anatin'ny fiainantsika na dia manan-janaka ary tsika, na dia manan-karena ary tsika, na dia manan-javatra ary tsika, tsy mitazona ny zanakitsika isika iankiny foana amintsika. Ary tsy zany ny fiainana izay itezantsika ny zanakitsika, fa tezaintsika izy hiavy. Zany ny antony mahatonga antsika mampianatra azy. Mandeha fazy any amin'ny fampianarana, mandeha fazy any amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany, tsy handalina ny fotoana fotsiny ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanjahana. Fa iomana ny amin'ny fiainana izay ho avy. Andriamanitra ihany koa mamonjy antsika, dia tsy tapitapo fotsiny eo amin'ny ity zanako ity dia atsanako, dia tiako be ity dia karakaraiko ity. Ankamaroany ny fijoroana vavolombelona izay hita sy tsapa. Sy ny zavatra izay zarainy olona dia tafajana eo amin'ny fahazazana ara-panahy. Ny atao hoe fahazazana ara-panahy dia ilay misitraka fotsiny ihany. Nenay zao zazakely dia misitraka fotsiny ihany. Ny zava-misy ao anatin'ny tokantrano tsy mandray anjara na inona amin'ny fampiodinana ny ao amin'ny tokantrano. Azontsika ve zany? Rehefa mbola zaza tsy mandray anjara na inona amin'ny fampiodinana ny ao amin'ny tokantrano, tsy responsable, tsy tompona andraikitra. Fa mihinana fotsiny ihany izy.
andanina voly izy karakaraina izy rehefa marary tsy misy zavatra manokana zay hoe tsy maintsy manao an'izao izy zay vao mahazo an'izao zazakely fitotoana ve no teneninao soanarinao hoe borositrano aloha zay vao mahazo gote fa mahazo gote izy na tsy miborositrano ary raha borositrano ary izy mbola mahazo tehaka be mihitsy ny vita izay fiborisitan-trano zay satria zay le fahazazana zay le vanim-potoana hinanana fotsiny consommateur mihinana zavatra tiako saraina aminao mifandrondroana ity dia zao ferana amin'ny Kristy tsy fihinanana sy fisotroana tsy mihinana foana tsy misitraka foana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary tsy natao an'izany isika fa rehefa zany ny fiainana iainantsika dia misy fomba fiteny frantsay zay hoe ny sasa dia lasa pourri gâté tsy afaka miatrika fiainana fa vao misy zavatra kely anankiray efa olona efa lehibe efa valona folo teny dada mama o mitady foana ny zavatra ohatran'izany fa tsy natao an'izany isika fa ny vanim-potoana izay iainantsika ao amin'ny Kristy dia araka lazaiko anao teo mizara anankiroa ny anankiray isitrahantsika amin'ny mahazanaka atsika tahaka ilay zanakadala teo ihany finoana ny ombina fa ataony fety ataony mozika angolona daholo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tapitra zay tsy zay foana isan'andro ka raha atao hoe larbi zany le ngara iny nody avy mihinana tsara le omby maka misy izy dia efa mitilitily indray lasa iza le osy ataontsika amin'ny sabotsy indray ty fa tamin'ity tsy ny inviteko ny namako tamin'le teo fa tampotampoka be ho ana mantsy le izy fa za fa niomana avany am'izay misy any hoe raha vao tafody a dia ilaza hoe tato efa nanota teo anatrian'ny lanitra sy ny tany sy teo anatrianao a ataovy ray misy amin'ny mpanomponao efa vony izy ikosika serpiera avany foziny ray ny aminao miditra atao tranoko aloha dia tsy serpiera mandeha voalohany tsy tonga dia fanompony tsy tonga dia sahanao an'izao sahanao an'izao sahanao an'izao fa misitraka ny ao an-tranony ray aloha amen fa tonga amin'izay ny tapany faharoa ao anatin'ilay vanim-potoana inona ny tapany faharoa ao anatin'ilay vanim-potoana tsy mijanona ao anatin'ny fisitrahana intsony mitoy a mbola mihinana mbola mahazo mbola misotro asisisa rehetrarehetra fa tsy tapitra amin'izay ny fiainana fa mitoy amin'izay mety amin'izay tsika miambarany apôstôly Paoly amin'ny Timotheo faharoa toko faharoa izy amin'izay Paoly hiditra amin'ilay vanim-potoana faharoa ao anatin'ny fiainan'ny Timotheo ny raha miaritra ny mafy amiko tahaka ny miaramila tsara any Kristy ny vanim-potoana faharoa ao anatin'ny fiainantsika raha lasianam-bavy dia miaramila tsara any Kristy ny atao hoe miaramila tsara any Kristy dia tsy pasteur ny atao hoe miaramila tsara any Kristy dia tsy olona manao fanompony evangelista mpampianatra apôstôly sy ny sisa rehetrarehetra fa ny zanaka rehetrarehetra zay nateraka indray marina zay nandray ny fahateram-baovao zay natsapa ny famonjeny Jesosy Kristy tena tsona ho miaramila tsara ny Kristy daholo Petera nanambara zavatra ohatra zao tsarovo izy fa zao ianareo dia tsy olo-monopole tamin'ny Israely misy karazany anankiroa ny olona ny anankiray Israely dia ny anankiray mpisorona ny raiky amby folo roa amby folo nisy antaranaki Jakob roa amby folo nisy antaranaki Jakob ny raiky amby folo tamin'ireo dia Israely tsotra fotsiny filaza azy fa misy ny anankiray izay atao hoe avy amin'ny Levy taranaky Levy dia tsy Israely tsotra izy fa mitenenin'Andriamanitra manokana mihitsy hoe i Levy dia anjara lova ho ahy io Jehova noho ny amin'ny Mosesy izay taranaky Levy zay olo mbo fidin'Andriamanitra dia nomena azy manomboka eo ianareo rehetrarehetra avy amin'ny Levy dia atokako ho ahy noho ny amin'izay koa noho ny amin'ny Arona dia nosorany Arona mpisorona be an'Andriamanitra ary ny taranaky Arona ny zanaky Arona dia nosorana ihany koa mpisoron'Andriamanitra ary ny taranaky Levy rehetra dia olo mbo osotra avokoa mba ny mpifampianarana kely ao anatin'ilay resaka olo mbo osotra
fa rehefa ny olona ny amin'ny Kristy dia olo mbo osotra ny anarany fa tsy mila akorianana diloilo akory eo amin'ny lohana ka angalana menaka ray tavoangy dia milomano ao anaty menaka dia tena matsapitsapa ohatra mangorongoro vitsika mihitsy hoe zay fa eniko ny osotra midina atao hoe osotra rahalasana vavy dia fanamasina zay omeny mino azy ozy Jesosy ary mitaranankilefy dia olo mbo osotra dia olo nosoran'Andriamanitra daholo ary iverina ako amin'ilay resaka Petera teo ozy izy Petera isika kosa dia taranaka voafidy fanjaka misorana olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena aty fanekena vaovao tsisy Israely tsotra Israely tsotra mantsy dia manao ny fiainany arak'izay ambaran'ny apôstôly Paoly teo hoe miara miaritra ny mafy amiko ianao tahaka miaramila tsara ny Kristy Jesosy ny miaramila manafika ozy izy dia tsy miay ny rarahany zao fiainana izao ny Israely tsotra mirarany any zao fiainana izao amin'ny teny Anglisy izy dia atao hoe civil life misy zany atao hoe fiainana sivily dia misy atao hoe fiainana miaramila ny fiainana sivily dia samy mitadiny azy samy mitadiny hoaniny samy mitadiny mety aminy samy mitadiny mahafinaritra aminy dia mety misy fotoana fotsiny sivily mba manao asana miaramila kely indraindray aloha nisany dia atao hoe service national mba manao asa fampona ivelany tafika angamba filazasela tsy diso fa izy dia mijanao sivily ihany tapotra le fotoana ampony a dia iverina sivily normalna ihany izy zay ny fiainana fa miaramila manafika kosa dia ozy izy ny ten'Andriamanitra milazy tsy miainy amin'izao fiainana zao izy mba afaly amin'izay miantso azy ho miaramila ary miaramila manafika io dia lazay ny ten'Andriamanitra fa zay mitoro filazantsara dia velomy ny filazantsara io miaramila manafika io manana zay toepo zay dia velomin'Andriamanitra manokana ny momba azy fa raha ohatsika mijanona fotsiny hoe za materaky ilay nefa ny fiainako tahaka n'ilay fiainana sivily ihany dia normalna betsika raha miainy an'izao fiainana zao tahaka an'izao tontolo zao verintsika ny fampianarana ny fiainantsika zanak'Andriamanitra dia mizara anankiroa fa ny fotoana ray voalohany misikina fotsiny any mihinana ny vokatra amin'ny fotoana ny Israely namakivaky teo moa nisy an'ilay resaka an'izay hoe mamakivaky ny désert tany ay avy any amin'ny tany Kanana makaty amin'ny tany avy any amin'ny tany Egypta makaty amin'ny tany Kanana fa teo anelanelany zareo teo amin'ny tany Egypta mandrapatonga ny amin'ny tany Kanana dia mihinana izay latsaka ho azy fotsiny miditra ny mamy tsisy mikarakara ninina tao tsisy mitoto lafarina tsisy naboly varim-bazaha fa tonga dia minatsaka avy any an-danitra mana aza manontany izy mikarakara azy mety anjely iaby fa dia latsaka izy aloha ary tsiro mana dia tahaka mofo misy tantely hafa mihitsy zany mofon'anjely ary ny hena dia papelika asain'Andriamanitra misy papelika manidina foana isakarivo dia rehefa misambotra azy ianao tsy mila filesy fa tonga dia atao otrso fotsiny dia azo dia mihinana zay ny vanim-potoana voalohany tao amin'ny Israely mihinana fotsiny any zay ny vanim-potoana voalohany tao amin'ny fiainana zanak'Adama mihinana zay efa tao miara iny tsy mikarakara ny ombona fay ary zay natezitra n'le zokiny le zokiny eny mikarakara n'iny raha lasy anabaka izy zany efa mba nijerijery le ombona fa mety mba safosafolo mihitsy isaky sy hoaniko miaraka amin'ny namako sy rehefa matafitafy tsara meno mibozaka tsara indrindra rehefa ririnina boza maina daholo menan'le hafa le ombona fa maitsy tsara mavana tsara mena n'le ombona fa mety iresahany mihitsy isan'andro amin'izay falifaly rehefa falifaly mantsy ny biby dia mora matavy tsy ny olombelona ihany ohatr'izay fa biby ankoatra an'izay arakarany tsara tonga amin'izay vanim-potoana nody le zanany lahy natsotalana izy afisy atyka o io le zandra nody zandra siny le ombona fa oritana dia motsy rary kely taona natarakarako an'iny izy voatrin'iny io dia mivonoana le ombona fa dia mihinana izy tao anaty vanim-potoana ny Israely mihinana ny latsaka ho azy
fa rehefa tonga ny vanim-potoana iepitana ny Jordan amin'izay, iepita ny Jordan amin'izareo, tafapita somatsara ny Jordan. Tonga maraina ka maraina filatsamana le mbola miaraka amin'ny andro iny izy zany amin'ny 5 sasany iny efa zatra ny Israely fo maraina dia miaraka amin'ny avona dia miaraka amin'ny sotro be namany dia rofina dia arotsaka ny fo maraina dia nijery any andafiny Jordan tsisy tsony le mana mety nisy miandro teo mihitsy amin'ny 5 maraina mety tarakely le lanitra mety amin'ny enina lohadrasana aloha jerena amin'ny enina tsisy fa ahoana ary zany amin'ny fito tsisy ozy izy mosisy tapitra ny mana fa manina amin'izay manomboketo miasa n'izay manomboketo zay ny fiainantsika zanak'Andriamanitra rahalasina mavy dia ambarany Timoty faharoa miray ianao miatry ny mafy ao miara-mila ny Kristy Jesosy ianao. Zao vanim-potoana iainantsika zao, zao vanim-potoana pahoriana izao izay averiny eto foana fa tsy tsatra mihitsy io zavatra io fa samy manana ny anjara-pahoriana ny olona rehetrarehetra sy ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo zao. Nandeha ho azy ianao nandeha ho azy tsisy azam-paradisy eto an-tany zany intsony. Nofinofon'ny olona fahiny zany zavatra zany. Zany mampatonga ny olona feno olona tany Amerika ny États-Unis feno karazana firenena karazana olona isan-karazana mihitsy na sinoa na indiana na ny afrikana na ny fotsy any daholy satria maninona tany Amerika tamin'izany fotoana andro zany dia lazaina mihitsy fa misy natao hoe montagne d'or tendrombohitra volamena dia lasa daholy ny isaky firenena rehetrarehetra amin'ny teny any misy amin'izao hitanao hoe laza masaka reny reny efatra amin'izay kely misy fa tsy hoe olona kehitriny manao areny fa ny olona efatra amin'izay manao any tena manao ohatran'izao fotsiny ianao misy volamena dre mandeha zay nanatrika alabavaka tena noty zay nefa ozy izy le ranamana zany tantara eo rehefa tonga zany fotoana zany sady izy amin'le endrika mandresy lahatra be reny rehefa tonga zany fotoana zany fa io volamena io kopahana ohatran'izao foky io mihitsy fomba fiteny foky io ola tavata zao tsika ody ozy le pasteur anay koa niaraka taminay za koa anaraka anareo ozy le fahatelo koa za koa mba nika atao zay mihitsy na dia tobila fa moto izany indao ivoaka fotsiny aloha dia hiteo atokotany amin'ny telo maraina amin'io zany manomboka ame manondrana ny sasany fa tsy ohatrana zany le fiarana amin'ny Kristy ao anatina vanim-potoana anankiray manian'io azy fa ao anatin'ny vanim-potoana faharoa an'izay natao hiasa amin'izay zanak'Andriamanitra ary toepo entina miasa zany tezaranao tianandroany ity zao toepontsika zao vanim-potoana iainantsika zao ny olona tena tsy amin'izany toepo ao amin'Andriamanitra fa ny olona tena mbola tafajanona amin'izany maniriniry ho azy zany eny mampatonga ny olona raha lasina vavy rehefa mivavaka dia mangataka foana ny atao raharay za vao tamin'ny herinandro tena nieritreritra zany mihitsy zany atao toepona mpanompo ny mpanompo hoe tsy miaona amin'ny tompony raha tsy misy demande aiza koa nisy olona ohatra zany misy planton zany dia mandondona amin'ny DG dia mandondona izy dia entré ozy izy DG dia ozy izy le planton ahoana ny anao tsisy mba hiresadresaka fotsiny amin'ny monsieur le DG ia tsy dia ana mba nalahelo anao mba te hiresadresaka aminao tsisy mpanompo manao an'izany fa ny mpanompo matoa izy miditra ao amin'ny patron dia misy objet ary ny akamaroam-potoana ny objet an'iny fidirana eo iny dia angataka dia rehefa angatana na mangataka vansa na mangataka fisobota-karama na mangataka congé na mangataka zavatra maro isan-karazany dia mody manao mampalahelo ao dia mody manao fikafika maro isan-karazany dia zay hoe karazan'olona amin'izao fotoana iainantsika izao fa zay daholo rehefa mivavaka tonga dia efa demandy dia ozy aho hoe raha vao tsisy ny demandy rehefa fampizaraiko zay zavatra zay efa tany amin'nyfotoana lasa tany ako ny resaka hoe miresaka vavaka mihitsy resaka fangatahany zany ary rehefa mizary zay hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra tena valalanina mihitsy ny olona hoe dia inona tsony zany ny antony mivavaka dia inona indray mbola resahana amin'Andriamanitra raha hoe efa nomena antsika daholo zavatra fa isika dia miara-mila manafy isika dia zanaka ary nantsoin'Andriamanitra isika androso amin'izay ny antsony atsika fa tsy janona ho zanaka
fihinana fotsiny ihany ny toe-poso ny toe-panatsika mila miova amin'izay ankehitriny hoe izaho dia miaramila ny Kristy za dia miaramila ny Kristy ary miaramila ny Kristy ny toe-poso ny toe-panahy miaramila ny Kristy eo izy andrioka toko fasivy teo izanisa tanaraka aokezandany tena nitondrany azo fijaliany dia anaraka zay nipady avonjiny ainy dia mavery azy ary zay maveny ainy no miamiko no amonjy izany ilioka toko fasivy iny tsy fepetra hidirana ny famonjena ny famonjena dia omena fahasoavana ny anomezana ozy izy tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana ny amonjenanareo tsy avy aminareo zany tsy voavonjy ny olona satria milanja ny azo fijaliany Kristy tsy mahavonjy ny filanjana ny azo fijaliany Kristy tsy mahavonjy ny olona satria manolotra ny tena no faty noho ny amin'i Jesosy tsy mahavonjy ny manolotra ny tena ho faty noho ny amin'i Jesosy aloha dia azavo zany resaka izany ny famonjena dia omena maimaimpona ho an'ny olona zay tsy nitady an'izany akory zany ny fanambarany tenin'Andriamanitra hoy izao amin'ny firenena izay tsy natsona tamin'ny anarako inty aho Jehovah Andriamanitra no milaza hoe inty aho no tedavany zay tsy naniry aho izy aritany zay tsy nitady avava be zany no tadiavany zay tsy naniry aho aritany zay tsy nitady olona tsy nitady akory dia nahita satria Andriamanitra no se révélé Andriamanitra maneho ny tenany dia tafody le olona fa raha te hanompo an'Andriamanitra amin'izay raha te hivelatra amin'izay eo izy ny ten'Andriamanitra milaza mila milanja ny azo fijaliana amin'izay za misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny fahoriana zay misy atsika izao tena fanotsikotsonana mihitsy fanotsikotsonana filtrage mihitsy za zany tehirizaka mihitsy toe-po androany fa tsy hoe ho an'izay tsy tonga androany tena fa tsy tena le tena votsikotsony ianao dia nihitsany ianao any abokin'ny Daniela misy zavatra ohatran'izay hoe iza moa ny anaran'le mpanjaka iny tsy tadidiko tso zanaky Nebokadnezara iza anara zanaky Nebokadnezara Belsazara dia nataon'Andriamanitra nahita fahitana mihitsy Belsazara eo amin'ny rindrina misy tanana manoratra ohatran'izao amin'ny teny tsy fantatra nangovitry Belsazara tonga dia savany toka satria zalana nao fety tamin'izany natsony Daniela inona ny dikany soratra ozy izy Daniela efa nilanjain'Andriamanitra ary hita fa tsy ampalanja hoe sorona aminao fanjakana dia mena Medo-Persa amin'izay manomboka zao vanim-potoana ihany tsy misy hoe tena fanotsikotsonana mihitsy ary zay tsy ampilanja mihitsy zay ampilanja rery andry zany tafatoetra ambonin'izany zao fotoana iainantsika zao kanasenabary tena za zany tsy mitsara mihitsy mizara hoe zao fotoana iainantsika zao mila fantatritsika tsara fa miaramila tsara ny Kristy no maharitra ny zavatra rehetrarehetra ny olona izay manaiky lanja ny azo fijaliana zay niranyiraitsika teo ekeko ampifaliana tsy misy mampanany lanja ny azo fijaliana zay nanavotana natao hoe azo fijaliana dia iny nambarany Paoly ao bokony Timoty faharotoko faharoandiny rony vakitsika teo iny miaraha miaritry ny mafy amiko ianao tahaka miaramila tsara ny Jesosy Kristy ity afaka androany ity andiniatsika tena mitsy zavy le mbola zanaka misitraka fotsiny ihany ampisiny kristianina mihitsy le izy fa tsy safidy zay ny tenenako anao hoe tao amin'le boky ny Petera teo isika dia fanjaka-pisorony tsy fanjakan'Israely mitady zay asoa azy eto amin'izao tontolo zao fa raha mitady zay asoa antsika fotsiny ihany ny ataontsika eto amin'izao tontolo zao hozy Jesosy zay milaza amin'ny boky Mateo toko 10 ina moa mahasamy hafa anareo amin'ny jentilisa fa ny jentilisa koa hoe tsy any ihany ny fiainany mitady zay masoa azy mitady zay fomba rehetrarehetra asoa azy dia inona fomba rehetrarehetra asoa ny jentilisa lasa izy manompo sampy dia manatitra fanatitra ny amin'ny dadarabe ny fomba fanao rehetrarehetra atao amin'ny tontolo kristianisma ny zavatra hitanao karatra any amin'ny tontolo hafa daholo hoe eo omeny dadarabe fepetra izy ozy izy dia raha namanam-panao atsika anazay milaza sy ny tantara hoe zao izy efa mba nanatona reny dadarabe re tsy izy moa za fa nanany misy namako izy nanatona reny dadarabe re zay teneny dadarabe mihitsy izy hoe raha tia omby ianao aza mitrangatranga aza mangalatra
zay mamon'olona de ataovy ty de ataovy ty ino izy mahasamihafa zany amin'ny kristianisme ako tsy zay alohany amin'ny kristianisme milalim-pampotsika an'Andriamanitra tsy raha te aomby fa ho miara-mila tsara ny Kristy ary ao zany raha voarainao marina Kristy zao vanim-potoana iainantsika zao tsy vanim-potoana ikenakenanatsika intsony tsy vanim-potoana nafisafonantsika vanim-potoana natanjana ny satsika sy ny fanatsika dia lasantsika amin'ny tenatsika isanandro za dia miara-mila tsara ny Kristy za dia miara-mila tsara ny Kristy za dia manana antom-pisiana eto amin'ity zao tontolo zao ity aoka isika tsy karazana olona manana felatsiny lava fa zany ny fiainana zay iainan'ny olona kely toe-pana le izy averiko eto tsy resaka hoe misy cyclone dia kaniany ohatran'izao zao fa tena toe-pana sy toe-po mihitsy za tsy manome tsy mihitsy satria za tsy malala zay mitrangana anatin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy any samy manany azy io mety misy tena tsy afaka mihitsy mety misy tena sahirana mihitsy ary mety misy tena mila fanampiana mihitsy ary ankehitriny fa tsy azo tonga dia omena tsy ny fotsiny olona hoe manarea dia olona tena tsika ny miaramila nare tena tsy miaramila mihitsy fa ohatra ny miaramila tsy fantatro nefa filaza ny tena Andriamanitra hoe miaramila tsara tsy resaka vanim-potoana anankiray fa resaka toe-po mihitsy amin'ny fanoharana zay nomeny Jesosy Kristy ny karazana toe-pony olona misy an'ilay olona efa tonga ny fampakarana ambady zao fa mbola manana felatsiny foana satria zay le toe-po manana excuse foana za mbola sahirinao zao sasany za mbola voavidiobo zao sasany za mbola vanapakabady zao sasany raha mitady excuse foana tsika raha manana toe-po mitady excuse foana fialatsiny foana dia mahita foana isika isaka ny mihetsika ary io tena ao anatin'ny fiainana mihitsy za mbola sahirana za mbola manadotrana za mbola mikarakaraky izy ny ankizinay mbola ohatran'izao zazakely tena mbola madinika kely mihitsy nene azany tena tiako mihitsy ny zavatra io fa ny azany tena olako tena le vadiko tara foana dia miato foana zay dia ozy izy ny tena Andriamanitra milaza hoe raha misy olona manana ady aminao dia aza mandeha alohany ataovy zay efa nanao aminy anateo matoe-po manana excuse fa zao fotoana androandroany izao izay fampisaratsika mila mipetraka ampona amin'izay sano miara-mila tsara ny Kristy tsy pastery tovy rery ihany fa za miara-mila tsara ny Kristy ary miara-mila tsara ny Kristy tsy miay miany zao fiainany zao ny tena fanoman'ny olona raha lasakabavy ao anatina tontolona fanompona ny teny fikasana rehetra rofony daholo fa le zavatra apetraka Andriamanitra tsy mety amin'ny loatra zany zay raha miteniteny Andriamanitra tsy ona tonga 5:7 raha mora ianiko ianareo ka mitrehitra ao anatinareo teniko angatao zay tianareo na inona fa ny olona tsy mandinika zany inona dika zany raha mora ianiko sy mitoetra anatinareo miteny safiny azy tonga dia ninona mozy ianao Jesosy angatako dia omenao zany ary izy isy pastery hoe azony amin'ny teniny Andriamanitra tsy pastery kovy miteny azany azony amin'ny teniny Andriamanitra dia azoniko amin'ny teninao ianao Jesosy ka dia omeo azy angatako tompo olona profiteur zany mpanararoatra dia ozy ako aminao jereo fa feno an'izany ny toe-pon'ny olona amin'izao andro ankehitriny zao mpanararoatra profiteur misy versety lehibe ao profiteny daholo za tena mezaka mihitsy mizara aminao arak'izay tena voambara ny tenin'Andriamanitra fa misy olona manolana sy ahodiny arak'izay tiavany azy fotsiny mandray Deutéronome atao fa 20 izy fa tsy evokeny tsy ampiakariny mihitsy ny hoe eo amin'ny 5 voalohany raha miaino izay rehetrarehetra ny diko anao anio ianao ka manaraka ny lalàna eo aminao ho tonga aminao so aminao zao fitahina rehetra zao utahine ianao an-tanàna utahiny ianao anitsy utahiny ianao zao utahiny ianao zao utahiny ianao zao dia avy le olona izy tsy mandray an'iny 5 voalohany iny fa tonga dia zao fanambarana Andriamanitra tahiny ianao manetsao tahiny ianao an-tanàna vokatra ny taninao raha ohatra izy tsy miteraka tena tonga dia raisy mihitsy Jesosy ianao fa ny teny fa tsisy momba
fa rehetra fikasana reny misy zavatra mielona lalana azy sisy raha manaraka an'izay rehetra antidiko anao an'io inona nantidina reo didy maro be reo ho an'ny Israely reny zavatra reny metsapokina ny olona le andiny faharoa le andiny faharoa mantsy ohatrany tsy azo inoana fa le andiny faharoa milaza ohatrany reo ho asatra Jehovah ambony firenena rehetra ianao ambony kosa moa Madagasikara misy sanatra ambony firenena rehetra aleo tonga dia le andiny fahatelo ianao tahiny ianao raha vola tahiny ianao raha manahenana be hoe ho lasa voalohany ve ty Madagasikara ty raha dia efa misy ny teny hoe ho lasa ohatrany Dubai ohatrany sarotra nino an'izany ka aleo le azo inona no inona fa tsy manitatra zany toe-pon'ny olona afaninato fary toe-po profitara na dihinana fotsiny any fa zany raha tehizara aminantsika natsonga ho miaramila tsara ny Kristy rehefa avy nandray ny famonjena na mbola tsy voaray ny famonjena resina manokana amin'ny tompo aloha fa rehefa voaray ny famonjena manolora ny tenanao mpanompo voazato etra ozy izy ny tenin'Andriamanitra miaramila tsara ny Kristy zany miaramila tsara zany raha lasana bafy tsy manao ny miaramila tsara manana disiplinina izy ao anatin'ny fiainana zao vanim-potoana iainantsika zao avelo eto fona vanim-potoana tsy vavahan'ny olona zany tsony ny teknôlôjia io atsara io manampy io fa rehefa tsy hainao no mampiasa an'io mivilana sy mibiloka io dia lasa io foana natao raha dia io natao excuse ny farany excuse ny olona am'izao fotoana zao tsy mivavaka izy fa raha dia evangelika natao mitatatata tontolo andro dia ozy izy hoe miamy fianako ny vavaka foana raha vao olona miteny ohatrany tsy manao izy nytika azy raha vao izy miteny an'izay ianao moa zany ada filisanandro vavaka miamy fiainako vavaka foana ianao hoe mamaky baiboly hoay aiko reny verset reny tsy manao izy nytika an'izay tsy fiainany le izy satria zao vanim-potoana farany vanonandro sarotra izao iainantsika izao tsy manana an'izany ampo intsony ny olona ary efa tsy de parany anatitsika izany toe-po izany mozy ateo hoe toe-po toe-pana le izy état d'esprit le izy raha ianao karazana olona goragora raha ianao karazana olona manana fiainatsiny foana raha makasika anao zao afatra zao miresamy tompo mihitsy za tsy teo izany tsony za teo zanaka manompo am'izay manompoko zao tsika tsy mpanompo fa zanaka manompo tahaka ny Jesosy Kristy zanaka manompo izy ny tenin'Andriamanitra na dia nanana ny endrika Andriamanitra dia nofoanany tena taminaka ny endrika ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona Jesosy ny eta ny natiorany dia zanaka fa ny asa taony asana mpanompo efa nisy fotoana nanazava an'izay zavatra hoe ny renim-pianakaviana sy ny mpanampy ao tokantrano dia manao asa mitovy samy manasa vilia fa ny anankiray renim-pianakaviana ny anankiray mpanampy zany hoe tsy le asa no maritana an'le olona fa ny zavatra le natiorany ao anatiny ao isika dia zanaka manompo nyray ary natsona ao amin'izany tsika fa tsy natsona hinana foana dia angataka vavaka foana dia angataka valimbavaka foana dia vitsy zay dia ijovavavela tsara le izy so dia tsojorotsoronareo mihera ozy pastera ka manaheriny be moa le izy zany fa dia fa zay zany mianao ry pastera dia masitraponao le izy aitsointsony tsy adina midony ohatr'izay le izy fa adina olon-dehibe ao amin'ny Kristy amin'izay miaramila manafy isika mila mafoy mila mibaiko nyity tenatsika ity isika mila mibaiko ny tenatsika sika dia milaza eto a ok'izay anao eto a tsy mieritreritra zavatra hafa fa ivavaka ampizay ny toromaso io toromaso io mila atao an'izany io fa raha sitrapony nofotsika tsy miala eo mihitsiny raha sitrapony nofotsika tsy miala eo ambodiny telefony io fa dia manana gorisakorisa manana efa tsy hitantsony hoe inona fa dia efa le tanana efa fotsiny tsy haintsony efa le izy zany ohatra misy fanantenana zay zany le olombelona zany tsy fantatra mihitsy hoe inona ny antenaina ho hita hoe tsy haiko mihitsy hoe inona fisainan'olombelona hoe manantena hita inona eo moa zany am'le izy dia ohatrany hoe manantena foana ihany efa zavatra tsisy dika ny hita fa mbola manantena ihany ohatra'le manao tournike any tena ohatr'izay mihitsy fisainan'olombelona ty le manao le miloka ny olona raha vao miloka indray mandeha very ny volany anankiray tsy manaiky izy raha tsy tafaveriny io nefa fantatry ny tompona kazino tsy veriny eo tsony mandrakizay
fa dia lasa dia aporsion koa alefa seo lalao ihany masy fa tsy tantarainy aminao ny 7 isanjato an'le milalao tsisy nahazo fa le 0,1% le nahazo ihany iny lazainy aminao iny iana zao teo ianina teo fa milazanao 5 000 ny entiny 750 000 mety voka teo fa le olona borona rehetrarehetra tsisy tantarainy aminao fa ianina teo borona iana koa teo tsisy tsony namidika hatramin'ny portefeuille iana teo isika zanak'Andriamanitra fa ny fotoana zao iainana amin'izay atasika Andriamanitra tsy zanaka ny fotsiny fa zanaka naso ary ahoana fomba nasoavana amin'ny alalany fananana fifandraisana amin'Andriamanitra efa miresaka amin'ny tompo ianao milona ao anatin'ny fifandraisana amin'ny Kristy ianao manoka fotoana mihitsy ianao mibaiko ny tenanao ozy ako te mila maîtrise mihitsy zay le hoe mitondra ny azo fijaliana iny ny mpianatra tena ny tenenin' Jesosy mihitsy ozy izy le ao niliko ihany alioka fa 7:3 izy telo lasa ikanaraka an Jesosy ale telo lasa ikanaraka an Jesosy dia efa fantatry ny tompony dia ao am-pony sa anaraka anao naiza misy anao zay izy Jesosy miaboao nge manana lavaka ny voro-manidina manana ny kanina fa za nge tsy manana na désir-ndriny lohako ary za tsy manana atoriko akory satria fantatry Jesosy mihitsy ny toe-poso ny toe-panahy lay olona izay saka anaraka azy fa ino profiteur olona mitady fotsiny any tana ohatra le olona le nanaraka amin'ny Mosesy zalahy misy atehody any Egypte any etrehtra raha ody motsika dia ina vatsy mbola lavitra nge le Egypte anao eo manaraka Mosesy fa miaraka Mosesy misy mana sy papelika anao manaraka moramora eny any miaraka moramora eny any dia reto olona izay tanaraka an Jesosy reto eo koa tena iny fa ileranaty dia manao miracle ramofo manao fipoahana ramofo kalao arano amin'izay tsika mahazo mofo sady amin'izay amen'i Jesosy a hitanao ohatra le divay iny any dia re izy zareo mamanao izy tsy manao zavatra ratsy zany tena mino mihitsy afatadidiny rahalahy mihitsy mitsirony amin'ny mofo iny zava mba tatsy avara za tatsy andrefana tsisy ohatry mofon'i Jesosy raha mihira zany dia tsy misy tahaka mofon'i Jesosy mitady amin'ny tady tsy misy zay mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe raha eo anaraka anao anaizanaiza misy anao ozy Jesosy eny amboly manana ny lavany ny voro-manidina manana ny kaniny fanjanak'olo tsy manana désir-ndriny lohany ariana ny dika zany zay miara-mila manafika ihany zay vonina hiaritra amin'ny tompony irelany afaka miaraka tonga ihany koa ny anankiray dia nilaza rabio anaraka anao anaizanaiza misy anao fa zao laonao zany dia andevina ndraiky zay Jesosy nilaza lana toe azo fijaliana tena misy sakrifisy tena ny principe mihitsy ary lao maty andevina amin'ny maty ao amin'ny fianao mandeha anaty ny filazantsara mbola misy ray ihany koa ny laza ary nytentanitry raha bio loza alohanao veloma amin'ny fianakaviko dia aveo anaraka anao zao nambaran'i Jesosy tsy misy olona misarika angady sariana ka miendrikinao fanjakan'lanitra inona ny dikana zavatra any tena ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasa nabavy eo amin'ny tapany faharoa izay ratsika sy ampotsika an'Andriamanitra mila sakrifisy amin'izay mila fafoizana amin'izay mila fanapaha-kevitra amin'izay ary zay karazana olona izay no ampiasain'Andriamanitra tsy hoe satria izy navita sy nanao zay tokony ho atao fa satria izy manana an'izay ary afaka tena iasan'Andriamanitra ao anatin'ny foko io fotsika io ahiera mbola elingeleny zavatra maro isan-karazany elingelen'ny fitediavana elingelen'ny filankarenao izy ny tenin'Andriamanitra ny Mateo 3:10 inona moa ny zavatra tsara ho azon'Andriamanitra ambolenao fa mbola feno faka mangidy mbola feno zavatra maro isan-karazany ozy izy Paul resaka mikasika ny Jona Marka angambany izay oeto aty Marka ozy izy na Silasy tadidiko asaingy miaraka aminareo izy fa Demasy ozy izy tiany an'izao fiainany zao raha tsorona aminao le tantara Demasy le karazana olona le miteny rahateo za anaraka anao naizanaiza misy anao fa no mitsita zay atoriny natoriny akala manjany zany fiainan'i Jesosy io zany zanak'olona tsy manana désir-ndriny lohany ary tonga ny ariva dia ho aisitsika ny atory tompo za tsy atory fa ho anetendro ohatra rapitsindray fakahita
za tsy ataon'iray mahoany tendrombohitra ahoana iaina za fiainana miaraka amin'i Jesosy mangatsy hoe fitahina be angatsy hoe fahombiazana angatsy le nambara hoe angatao na inona tianareo fa ho azonareo zany fa ny fiarahana amin'ny Kristy ihany koa tapany faharoa ao anatin'ny fiainantsika miaraka amin'ny Kristy miaramila tsara amin'ny Kristy mitady say afaly zay miantso azo miarambe raha nateraka indray ao Kristy ianao ka tsapanao efa nihinana sy ny sitraka atao fanjakany lanitra fotoana amin'izay zao hitadiavana zay mafaly azay miantso atsika ary izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenan-tsoa zay rehetra velona fa ho azy efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy za miaramila tsara amin'ny Kristy za olona ilanja ny azo fijalian'i Kristy za olona tsy tady zay afaly fa ho an'izay olona zay dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza tsy miany amin'izao fiainana zao izy fa niany zay miantso azo miaramila inona dika zany tsy miay izy fa ny ray no miay azy tsy mbola nisy fotoana Jesosy tsy ampanina ary zay mihitsy nafarany amin'ny mpianatra rehefa nanana problema mofo ny mpianatra fa ino mampas lasa sainanareo zala resaka mofo e zany efa niresaka taminareo e nga mbola tsy mihiny foana ianareo taizany nalehantsika olona firy no mofisana tena tendrombohitra sika le mandeha olona firy no mofisana 5,000 ozy ny mpianatra firy ny ambiny 20 sibika ozy ny mpianatra andray makandray firy nisany olona 4,000 firy ny ambiny sadiko le faharoa sibika namana dia mbola inona ihany anainany amin'ny fiainana za tena te hizaranao fa rehefa manomboka miaina ianao tapany faharoa ao anatin'ny fiainanao tsy mila manany amin'izay hoaninao zany ianao satria araka miteneko anao mila liberena amin'izay ao anatiny amin'ity androdroan'ity libera zay ao anatinao rehetrarehetra Jesosy za tsy te hiany amin'ny fiainako satria zay le fanambarana teo tsy miany any izao fiainana izao Jesosy za tsy te hiany amin'ny fiainako ozy izy anjoro vavolombelona teo hoe rehefa feno an'izao tontolo izao ao anatitsika tsy afaka mihitsy nitsika mamokatra zavatra hafa fa zao tontolo zao ny avokatsika mitovy amin'izao tontolo zao miara-menomenona amin'izao tontolo zao miara-manome tsiny le jirama zany dia mivadika klignotany atao any mifanomezantsika tena niany amin'izay tsy ahoana fomba fiteny any amin'izay tsy mivotony manaitaina mahazo tsieny daholy amin'izay tadavina daholy ny tsy le teneniko anao te excuse mitoe-panany olona ty amin'ny labolatany atsiny ho tena mpanome excuse ny afrikana isaky ny antaninao fa maninareo tsy mandroso tsotra foana valiteny ny mpitondra anay tena mianina tsy mba miay anay mitsy mantany hoe reny olona mahantra reny fa maninona ianao tsy mba voatra ny fiainanao tsy nareny ny fianakaviana zareo fianakaviana ny hafa foana ny tompona andraikitra mila miova ny toe-tsaitsika mila miova ny toe-pontsika dia mila mipetratsika mila marina ampontsika zany hoe za miaramilan'i Kristy rehefa foenao maray miaramilan'i Kristy aho tsy miainy an'izao fiaina zao manana problema tahaka ny olona rehetra fa ty foko ty tsy verongo azany problema zany amena manana fahasahiranana tahaka ny fahasahiranany olona rehetra fa ny foko miaramilan'i Kristy mitady zay afaly izay miantso azo miaramila manaiko mpitondra ny azo fijaliana zany atao hoe piray fijaliana amin'ny Kristy piray fahoriana aminy zany miasa ao anatin'ny foko tompo ahoana indray ny avokarako amin'ity androandroany ity inona indray lalana tokony anysoko misimisy indray tsy voatery amonjolona 20 sy 30 sy 20 androany fa ny toe-poko toe-pona miaramila ngera lasarbavy tsy manafika foana isan'andro san'andro ka izy indray ny olona vonoko indray androany ohatroatra izay mantsy fanteliza izy indray nataontsika mahita faisana androany fa tsy voatery ho zay foana miaramila misy foana miaramila mety mamiala sasatra fa izy mijanao miaramila foana sa tsy zay sa rehefa miala sasatra izy dia lasa tsy miaramila ntsony ndratsika fahafakely maso tsy fantatro fa za manana an'izay fomba fijery zay mba mahita le olona le polisy izy zany andavanandro dia rehefa manao tenue civile izy ohatra ny hafa mihitsy zany hoe ohatr'izao ty olona teny na fiantso azy any tsisy miantso sefotsony tsisy miantso rasefotsony mety mainka mihitsy zala lovalay le akanjo iny any mahazo fanajana raha hotsotsotra ianao dia hafa mihitsy fa iny mety tsy manao an'le akanjo izy fa mijanona ohatran'izay foana tsy dia taky zay akotsika za zao pastera foana fa tsy hoe rehefa mitory teny eto ihany dia pastera dia manao velomana rety veloma ianao ramse tainy tompo fa pastera foana ny antsonareo a nahitanareo lambalena
ireny na manao tenue ary miaraka amin'ny teny short, misy fotoana manao an'izany so gaga nareo hoe misy mifampivitako pasteur eo lehibe manao soata fa tsy mety amin'ny olona mihitsy fieritreretana zany hoe pasteur manao soata fa ianao na hitany amin'ny plazy ary tokony costara ihany anaovanao zay ianao na teo pasteur dia mitsoroka ranomasina tsy tonga dia mitsoraka fa mba mitsapatsapa raha mba mitsoraka zany ty pasteur izy ve dia pasteur izy ary hitako mitsoraka fa zay foana ho amin'ny vanim-potoana rehetra zay foana mpalimpinareo azy dia tahaka izay akotsika miaramila foana fomarainy ianao mila miovy ty sainy ty zay nambarany tenin'Andriamanitra miovay ianao fanavozana ny sainy fa raha vao tsy ao amin'ny sainao no manomboka ny fiovany tsy mahavokatra zany tsisy vokatra aza tonga dia mety ivelany fa niato mila miova miaramila Kristy ary miaramila Kristy mila afalaka amen miaramila Kristy mila manana fitokanam-bavaka amen miaramila Kristy mila mamaky tenin'Andriamanitra amen miaramila Kristy mila miainy toroteny amen miaramila Kristy mila mandany filany zay mamatotra azy zay mahavarimbariana azy eto amin'izao fiainana zao za tena nama fitsapana zavatra ohatran'izany mihitsy tao anatin'ny fiainako fa za tena zava tsy mahay zavatra be dehibe le miketrika zavatra be ao anatin'ny saiko aona fomba azonany ity aona fomba ivoarany ity aona fomba azonany zao fa zavatra ataon'ny tompo isaky ny mihetsika menazy zany saiko mandinika hoe raha tokony ty tia dia mahavokatra bebe kokoa ty asanay ity mivelatra bebe kokoa ty asanay ity fa zavatra ataon'ny tompo isaky ny mihetsika misy ray mety a dia misy valiny ohatrany tsy metatra dia eo moyen eo foana zany le izy anao zany metrehitra hoe rehefa ohatr'izao ary le kajy miaka tohatr'izao ty fety ohatranyzao anao ohatran'le sofera le manao kajikajy akandrona reny tena raha vola hitako miditra ny patron tena hitrosakena dia vity masta rotaony tafaverina vidiny fa eny tokoa trosaina le izy rotaona mbola tsy tafaverina na vidina pneu satria izy tsy mandeha kajy akandrona fa ny eo miditra ny eo mivoaka ny eo miditra ny eo mivoaka dia ohatran'izay koa anatin'ny fiainana tao anatin'ny fiainana fa tena ampianaran'ny tompo mihitsy ianao na iketrika ianao na ninona ianao na ninona ianao mitotorony filazantsara mendrika ny azona hany ary mila mianina amin'izay anananao rehefa manana toepo amin'izay ianao tahaka izany dia afaka miasan'Andriamanitra ny anatsika ary afaka miaramila tsara i Kristy rehefa avavaka ianao mila miova saina ozy izy raha narato nampatsiahy ahy dia mandeha toriteny fa firy moa pastera le misy an'le hoe za rehefa mivavaka dia misaotra atony hoe misaotra ny amin'ity sakafotsika ty Jesosy dia eo nampatsiahy ranarata za mbola manao an'izy a za rehefa mivavaka dia zay ny afavako misaotra tompony amin'ity sakafo mena ho antsika ity fa io ty mba hitondra hesitataka ao antsika satria Kristy velona atao anatiko ary miara-miaina amin'izay a ianao ihany koa mila miova fomba fisainanao rehefa mivavaka ianao Jesosy tonga indray le miaramila tsara anao mety mbola tsy izy loatra ena mety mbola tsy zay loatra zavatra mitranga mety mbola kamo be tenda fa tonga dia tonga avy eo anatrehany dia miresanzy zay za miaramila tsara Kristy rehefa manontany olona izy ianao aza misalasala milazy za miaramila tsara Kristy na dia mbola tsy afenana rehefa nanondrana kely io tamin'ny maraina saika tsy andeha tamin'ny maraina dongo be tsisy ohatr'izany a fa za miaramila tsara Kristy io vato ataona manaiky ao anatin'ny foana kely hoe afony inony asona famarinana mivava amin'izay ny anekena asona famanjena dia rehefa manaiky ianao fianao miaramila tsara Kristy dia misotra amin'izay lalan'izay ianao ary misotra fahafikaranao am'tony amen natsika tsara na hivavaka ankehitriny zany miresaka amin'ny tompo amin'izay na mangeny ianao sy ny santaoponao